Navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny ajiana Timbre Pape François voalohany natota amin'ny ministeran'ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary mifamboarana ny atao arakajy mirindra. Tafiditra anatin'ny fomba fanaon'ny Paositra maneran-tany zany, entina namariana ny fandalovana tompon'andraikitra ambony toy izao. Noho izao fandalovany Pape masina eto amintsika eto Madagasikara izao, dia nanapa-kevitra izahay ato amin'ny Paositra Malagasy fa hamokatra timbre mba hanamariana izany fandalovany Pape masina eto Madagasikara izany. Marina fa tamin'ny fandalovany Papa Jean-Paul II teto telopolo taona lasa zay dia efa nanao toy izao ihany koa tsika, dia izay ihany koa zany zao izay aferintsika zao amin'ity fandalovany Pape masina François tito. Ho fanomezan-danja ny fahatongavan'ny Pape François eto Madagasikara ihany koa no nanontana ny ajiana tokana ho azy. Nankasitraka izany ny mpikambana anatin'ny fivoriam-beny eveka manerana amin'ny Madagasikara, nanotrona ny fampahafantarana rapomba ofisialy ny fivoahan'ity aji Pape François ity. Fanomezana lanja ny fahatongavan'ny Pape masina eto Madagasikara. Ka enikajy ny mboninahitra ny fiangonana katolika ary ny firenentsika ihany koa, satria sady fahatsiarovana izy ity no ihany koa mampahafantatra ny Madagasikara maneran-tany, ka dia voninahitra sy ajo eo antsika malagasy, ka tena mahafaly ny hetsika nataon'ny Paositra izao. Omaly nampahafantarana tetsy akoron-drano ny fivoahan'ity aji Pape François ka tompon'andraikitra ambony anatin'ny fivoriam-beny eveka manerana amin'ny Madagasikara sy avy amin'ny ministeran'ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny atao arakajy mirindra no tonga nanotrin'izany. Nosoniavana tamin'izany ny enveloppe premier jour ho mariky ny famoahana rapomba ofisialy ity aji Pape François ity, alohan'ny anaparitahany ireo aji iray tapitrisana tota manerana ny biraon'ny Paositra eto Madagasikara.